tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndao tsika isaotra azy manokana ny amin'izao fotoam-bavaka izao. Ndao tsika hitsangana hiditra amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Vavakantsika to. Raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izay ny amin'izao alahady 14 septembre 2025 izao, nanaovanao fotoana manokana, rendez-vous manokana ho an'ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity sy any tokantrano any manaraka izao fotoana izao. Mankasitraka anao zay fa ianao raha miantso anay tahaka izao dia tsy maka fanahinay fa misy tanjonao manokana ary misy hevitra everanao zay hevitra nitondra fiadanana ho anay tsirairay avy androany. Sokafanay malalaka ho anao ary zao fotoana izao fa namasonao mba ianao no anjaka tanteraka, andrainy contrôle amin'ny isa-tsegondra amin'ity fotoana ity ary atateraka amin'ny atsipiriany izay ao am-poniny ray ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto na manaraka ny tokantrano any amin'ny ara-panahy ary amin'ny ara-piainana. Voninahitry ny anaranao rery ihany ene amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mirabatsika ndray avana tonga ao anatin'izao fotoam-bavaka izao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alohan'ny hipetrahanao dia mba ara-baony manodidina anao, teneno izay fiadanana ho anao. Afaka mahazo toerana ianao tompoko. Ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia mbola ao anatin'ny fotoana fiatombohan'ny taom-pianarantsika. Mbola hanokana vavaka indray androany, mbola hitondram-bavaka ny ankohonana, hitondram-bavaka ny amintsika rehetra ny zanatsika, ny tokantranontsika tsirairay avy. Ao anatin'izany fitombohana sy fiatombohana izany ry havana dia Andriamanitra tena te hanome fanomezana antsika. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina toko 7 andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo manao hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany, vaovao isa-maraina izany. Androany tiako tadidinao zany tenin'Andriamanitra izany, ny famindrapon'i Jehovah, vaovao isa-maraina izany. Amen. Zany famindrapo vaovao isa-maraina izany no tiako hisarihana ny sainao satria fiatombohana isa-maraina manomboka amin'ny masontsika misokatra. Rehefa misokatra ny masontsika ry havana dia réflexe tokony hananantsika dia ny hiatehatra amin'Andriamanitra, hiatoraka amin'Andriamanitra isan'andro. Hisarihako ny sainao hoe rehefa hanangana trano dia any amin'ny ady fototra isika no manao vavaka fa tsy hoe rehefa tonga ny amin'ny fandalorana sy any amin'ny fanaovana finition, tsy misy olona manao an'izany. Ka ao anatin'izao fanombohan'izao indrindra ry havana, andaontsika hiazakazaka, hiakohaka eto anatrehan'Andriamanitra, hitondra ny amintsika rehetra, hiakohaka eto anatrehan'Andriamanitra, hitondra ny fiainantsika rehetra manomboka amin'izao fiatombohan'izao. Andao tsy andry eny anelanelam-potoana, andao tsy andry eny amin'ny atsasa-dalana fa andao anatin'izao fiatombohana izao dia hoentiny eto anatrehan'Andriamanitra izany. Andao ataovy manomboka ao anatin'ny fonao izany. Ao anatin'ny fonao dia atombohy ny vavaka hoe manomboka izao dia ny amiko rehetra hoentiko eto anatrehanao Andriamanitra. Izao fotoam-bavaka izao miatomboka hoentinay eto atombotrao Jesosy. Ny aminay rehetra izay nokasainay rehetra ho atomboka amin'izao volana septambra izao dia hoentinay eto anatrehanao. Aza atsahatra ny vavakao fa tena hoe
afaka détaillenao tsirairay izany fiatombohana tianao hiatomboka hiaraka amin'ny Jesosy izany. Amintsika rehetra mila an Jesosy andao ny taom-pianarana miatomboka entiny eto anatrehan'izany ny zanantsika tsirairay avy eto anatrehan Jesosy ny tokantranontsika tsirairay avy andao entina miatomboka eto anatrehan Jesosy mety nisy nanomboka asa vaovao ve andao zany ho entiny eto anatrehan Jesosy mety nisy fiovam-piainana mety hoe zazakely tonga sanatria mety nisy fahoriana fa fiainana miatomboka izany andao entiny eto anatrehan Jesosy ny aminay rehetra Jesosy dia tianay ho entiny eo anatrehanao tsy izay tianay rery ihany tsy somposompo-piainana rery ihany fa tena ny aminay manontolo ny amin'ny hoavinay manontolo zay mahakasika ny tenanay zay mahakasika ny ankohonanay zay mahakasika ny tokantranonay ny asa fitadiavanay Jesosy tianay atomboka miaraka aminao. Mila fanombohana miaraka amin'ny Jesosy efa napetrakitsika tamin'i Jesosy ny amin'ity fiangonana ity fa androany andao mbola atao manakaikikaiky kokoa azy izany andao mbola aterina eo anaty tongotry Jesosy ny momba n'ity fiangonantsika ity Jesosy io ndreto izay miaraka eto vony izay Jesosy anomboka fiainana miaraka aminao vony izao fiangonana izao Jesosy anomboka fiainana miaraka aminao ny fiainam-panahinay ihany koa Jesosy tianay atomboka miaraka aminao ny fivoaranay ara-panahy Jesosy tianay ho eo atombotrao ny anombohanay izany tsy vita ny herinay izany Jesosy tsy vita ny sandrinay izany tsy vita ny fientanam-po aty anatinay fa ny herinao irery ihany ianao Jesosy efa niteny fa tsy amikely na ampatanjahana fa amin'ny fanahinao irery ihany dia izany indrindra Jesosy io no hiazakazahanay reto androany hanomboka fiainana miaraka aminao eo atombotrao ianao Jesosy tsy mandao anay ianao Jesosy tsy andao an'izao fiangonana izao ka izany indrindra Jesosy io
fehezanay ianao andao amin'izao fotoana izao mety hoe mbola tsy ao anatin'ny olana ianao mety hoe mbola tsy mandalo olana ianao fa andao hiazakazaka sahady eo a-tongotry Jesosy mety hoe misy zavatra efa tsinjonao mety hoe tsy izao dia izao fa andao atomboka tenyizao tsy fiangonana ty mivadibadika ny fiainan'ny fiangonana fa zao ny zavatra fantatritsika Jesosy tsy mivadika mandrakizay andao eo amin'izany Jesosy mpanjaka Jesosy tsy mivadika izany no anakinantsika amin'ny fiainan'ity fiangonantsika ty izany no anakinantsika amin'ny fiainantsika tsirairay avy reto ataovy mihitsy izany vavaka izany raha efa fantatrao no mety hoe olana sanatry tsy maintsy atrehanao dia tonolo mihitsy izany Jesosy a ty olana anankiray ty mety hoe tena mbola mois de décembre ty vao tena amay be fa zao Jesosy azao dia efa apetraka eo a-tongotrao zao Jesosy dia efa omeko anao ny fahefana omeko anao ny fanjakana Jesosy a manjaka eo amin'izany olana Jesosy eo ianao tsy hamelanay homenatra mandrakizay ianao tsy hamelan'izao fiangonan'izao ho afa-baraka mandrakizay ny fiainanay tsirairay avy reto Jesosy tsy ho avelanao ho simy tsy ho avelanao ho rava ianao efa niteny anay fa tsy handao anay mandrakizay izany Jesosy no hiatoranay aminao izany Jesosy no atokisanay anao satria ianao Andriamanitra tsy mba mivadika mandrakizay ianao ilay Jesosy mpanjaka ny zavatra rehetra mpanjaka hatrany an-danitra hatraty an-tany hatrany ambany tany anao ny fanjakana rehetra izany no Andriamanitra hiatoranay izany no Andriamanitra hivavahanay zavatra rehetra no hiatoranay izy tokoa moa Jesosy no lohalika tsy andohalika eo anatrehan'izany fanjakanao zany
ny lohalika rehetra izay mendrika lohalika rehetra eo amin'ny fiainanay dia hoentinay eto anatrehanao Jesosy andohalika tampianarana mitomboka andohalika eo anatrehanao fiainana tokantrano andohalika eo anatrehanao fiainana any ampiasana mandohalika eo anatrehanao fiainam-panahy mandohalika eo anatrehanao olana mety tsy maintsy holalovana trangam-piainana zany fa mandohalika eo anatrehanao izay rehetrarehetra rehetra Jesosy eo mandohalika eto anatrehanao satria ianao tokoa ilay mpanjaka ny aminay rehetra tsisy avelanay fa hoentinay mandohalika eto anatrehanao raha sitraka ao dia andao eo mpitsanganana anao averisika ny Yesu Kristo Andriamanitra tena te iankohaka eo anatrehanao ilay Andriamanitra mpanjaka ilay Andriamanitra mpanjaka n'izao rehetra izao araka ny nambarany tononkira hoe lohalika rehetra dia andohalika dia androany izay te hanindrahindra anao Andriamanitra afaka mahasoerana moramoritsika amin'izao fotoana izao dia tsy horavahantsika zany fifantohantsika rehetra ao amin'Andriamanitra zany fotoana tahaka an'izao ry havana no fotoana hoentintsika iankohofana fotoana ohatran'izao no ampandoliantsika ny amintsika rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra fotoana anankiray tena tokony ho ataontsika ny fotoana fiankohofana tahaka an'izao no tsy ataontsika fotoana mandalo fotsiny fa ny amintsika rehetrarehetra mihitsy no entintsika miditra tanteraka mba tena iankohaka eo anatrehan'ilay Andriamanitra mpanjaka no tena tsy iankohaka amina zavatra hafa androany fa iankohaka amin'Andriamanitra irery ihany ndao akisaka mihitsy ny momba antsika tsirairay avy androany fa tena anatitra fiankohofana le fiankohofana tsara indrindra androany ndao mba ho atolotritsika ho an'Andriamanitra Salamo fatelo amby fitopolo andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny favalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra fa indro very izay lavitra anao fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ianao Jehovah Tompo no nataoko araka mba ilaza ny asanao rehetra
dao tena mpiondrika ny amintsika rehetrarehetra mihitsy androany ho adinoantsika vetivetiny ireo karazana mety zavatra iainantsika fa dao tena iondrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ndraindray amin'ny fiainantsika andavanandro dia variana mety indraindray mety tsy omentsika toeran'Andriamanitra amin'ny olana lalovantsika isan'andro indraindray mety akisakitsika Andriamanitra fa andao tena hiverina tanteraka amin'ity androany ny amin'ny zavatra rehetra lalovantsika andavanandro indraindray mampiala atsika fa atao androany tena amerina ny amintsika rehetrarehetra mba ho eo anilan'Andriamanitra irery any mba ho eo akaikin'Andriamanitra irery any ianao mba hiteny eo anatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao anatin'izao fiankofan'izao dia hiteny hoe Jesosy io tongeto androany mitondra ny fiainako rehetra mba hoeto indray eo anilanao mety nandritry ny herinandrotsika mety nisy fotoana mety nanadino an'Andriamanitra nanakisaka an'Andriamanitra fa andao hiteny amin'izao fotoana izao hoe androany indray Andriamanitra amin'izao segondro izao indray hoeto ny fiainako rehetrarehetra ho eo anilanao teneny mihitsy hoe sitono ny fiainako rehetrarehetra mba ho eo anilanao mba ho eo akaikinao tany saotra anatin'ny fonao rehetrarehetra hoe Jesosy io tia ny foko androany hoento eo anilanao tia ny saiko androany tia ny fanahiko ny fahatsapana rehetrarehetra ny natroka ny hoento eo anilanao tena hoe tsy mbola nilana zavatra fa tena hisafidy androany Andriamanitra nisafidy ny toetra eo anilanao tombony be riavana ny mba ahafahantsika manatrika fotoana ohatran'izao no tsy ataontsika fotoana very fotsiny ny fotoana lantsika fa tena hoe tsika tena hiankofana sy toerana eo akaikin'Andriamanitra alohany mba hirantsika n'izany izy zany dia nao mihitsy aloha no asaika amin'izao fotoana izao tena hoe ny fiainako rehetrarehetra hoeto androany aza vela misy na dia apahana fiainana anankiray androany tsy ho eo anilanao Andriamanitra etsy ho ao anilanao chemin trahisa
dao ihany koa mba ny zavatra tsy hatsika androany mba hoentintsika eo anaty an'Andriamanitra dia hiteny hoe tsika androany fiainako rehetrarehetra no eo anilanao Andriamanitra tsy haiko ina ny zavatra mety lalovanao androany misy karazana mety zavatra sarotra ave mety lalovanao hoeto eo anatrehany amin'izao fotoana izao hoe zao zavatra sarotra lalovako zao dia hoentiko eo anilanao Andriamanitra tena hoe tsy hoentiko eo anilana mety ranomaso fa hoentiko eo anilanao Andriamanitra tsy hoentiko eo anilana mety fitarainana fa hoentiko eo anilanao Andriamanitra teneno mety misy zavatra ave mba mety mampatahotra anao andro aman'alina teneno hoe zany zavatra zany hoentiko eo anatrehanao Andriamanitra mba tsiko eo anilanao ina karazana mety zavatra mety mampanay atsika isan'andro fotoana izao ndao tena hoentitsika fiankofana dia zasy anao manambara fa tsy vita atsika rehetra fa tena mila an'Andriamanitra zavatra rehetrarehetra mety mitondra mety tsy fitsarana tsy fiadanana any anatytsika ndao hoentitsika eo anatrehany amin'izao fotoana izao hoe tsiko zany fiainana zany mba ho eo anilanao Andriamanitra re zavatra rehetra lalovantsika ndao tena hoentitsika eo anatrehany mandalo tsy fahasalamana ve ianao hoeto hoe tsy androany tsy fahasalamana mba tsiko eo anilanao Andriamanitra mandalo karazana fahasarotana ve ianao mandalo karazana tsy fisina ve ianao tenena hoe tsy androany hoentiko zany rehetra zany mba ho eo anilanao Andriamanitra izay fiainana iainanao mihitsy amin'izao fotoana izao tenena eo anatrehany raha mba tianao Andriamanitra ny andray an-tanana raha mba tianao Andriamanitra hiditra misehatra amin'ny zavatra lalovanao io tenena hoe tsy miambiko rehetrarehetra hoetra eo anilanao mba mahaverintsika hoe etsy ao anilanao resa eo anatrehany toko mihitsy amin'izao fotoana izao hoe ny fiainanao rehetrarehetra mba tianao eo akaiky pitsangana amin'izao fotoana izao nitenena atsika eo anatrehany toko ianao ilaina Andriamanitra tsy zavatra fa tompo fa ianao ilana
aminao ny fiainako Andriamanitra miankina tanteraka aminao ny fiainako Andriamanitra toy ny hoaviko rehetrarehetra tiako hoe ho anilanao ny hamakivakinany zany mba tenenao anatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao tsy hafa-miaina raha tsy eo ianao Andriamanitra toy ny fiainako rehetra dia tiako eo aminao androany Andriamanitra mba ianao mihitsy ny tenao anatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao hoe milanao ny fiainanay Andriamanitra milanao toy ny fiainanay no avinay rehetrarehetra milanao Andriamanitra tsy mbola zavatra hafa ny ilainay fa ianao rery ihany Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi tout pour moi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. toerana moramoritsika dia mba tsoravatsika zany fifatohantsika zany hoe tsy misy afa-tsy ianao no ilainay tokoa Andriamanitra dia ianao lay Andriamanitra lehibe araka ny voalazany bokin'ny Samuela faharoa milaza manao hoe koa amin'izany dia lehibe ianao Jehovah Andriamanitra fa tsy misy tahaka anao ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao ary zay rehetra arak'izay rehetra reny ny sofinay zany indray mba ho vavaka hitohizantsika ao anatin'izany vavaka izany hoe tsy misy afa-tsy ianao no ilainay ianao lay Andriamanitra lehibe dia afaka mitanisa ianao hoe lehibe ambonin'izao rehetra izao lehibe amin'ny heri-tsy toa lehibe amin'ny fahefana rehetra afaka ampitohizanao an'izany taribavaky zoky findona teo izany hoe ianao no ilainay Andriamanitra ianao lay ambonin'ny zavatra rehetra ambonin'ny hery rehetra ambonin'ny fahefana rehetra Andriamanitra tsy misy azo ampihoarina aminao tsy misy azo ampitahina aminao mandrakizay tsy misy afa-tsy ianao no andraindray ny finay tsy misy afa-tsy ianao no ilainay tompo dia ndao mba ho tariditsika izany vavaka izany hoentintsika miditra hoe amin'ny fiainantsika isan'andro tsirairay avy dia mino fa samy efa mba natsapitsika hoe Andriamanitra manompo Andriamanitra velona manompo Andriamanitra mahery manompo Andriamanitra lehibe dia izany no atao vavaka indray mba tomboka ianao amin'izao fotoana izao ndao mba hisaintsaintsika ho inavy ireo fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao aza mangina fa mino fa samy efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana zasy ianao fomba fiseho andriavana no mety tsy mitovy eo amin'ny fiainantsika ny fomba fipohitra an'izany no mety tsy mitovy fa samy tanan'Andriamanitra mahery ny asa tao samy Andriamanitra lehibe sy mahery ny asa tao anatin'izany dia izany ndray mba fiankofana hoentsika androany hoe Andriamanitra miankohaka eto anatrehanao ny aminay iray manontolo tsy fotoana fahazarana fa tena mba hararoty manokana mihitsy zao fotoana fiankofana izao hoe Andriamanitra miankohaka tanteraka izay no ireo fahagagana rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay miko fotoana foy ianao mba afaka hitanisana dia ray sy roa ao anatin'izany ara fa zava-dehibe ny voany zany ny vavanao androany mba horeniny fanahy rehetra fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona ianao ilay zanak'Andriamanitra lehibe zay nanaovany fahagagana ianao ilay zanak'Andriamanitra mahagaga ianao ilay zanak'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tamin'ny fotoana mety efa
tsy nieritreretanao tsony hoe efa tena tsy izy tsony ny amiko mety efa mieritreritrana hoe mety tsy afaka tsony a fa teo indrindra Andriamanitra ny naneho maha-Andriamanitra lehibe azy dia mba ilaza mihitsy ena hoe Andriamanitra tsy misy lehibe tahaka anao tsy misy mahavita ny vitanao isan'andro dia manao fahagagana amintsika Andriamanitra rava tsy akiro zavatra rehetra mba eo ampelantanantsika ireo tsy hoe efa akizy na ny fofonaina nenantsika ty anatsika ty raha tsy hoe izay te hanana fofonaina ny manana fofonaina androany fahagagana zany driavana dia ndao mba hiara hiritsika hoe Andriamanitra tsy misy lehibe tahaka anao tsy misy lehibe no ny Andriamanitsy vitaniza tsy ayata miresaka mikitana andidy tafio-drivotra tony Andriamanitsy tsy misy zay ihany mbola ho averintsika hoe tsy misy lehibe noho ny Andriamanitsy tsy misy lehibe noho ny Andriamanitsy vitan'izay tsy haitsika atao riana vitan'izay tsy hay atao miresaka mikita manodidiny tafio-drivotra tsy misy lehibe noho ny Andriamanitsika Andriamanitsy tsy misy Andriamanitry ny fagagana miasa iza no asakana Andriamanitry ny fagagana na ny maty aza natsangana Andriamanitry ny fagagana ny momombe ny zanaka ny fagagana tao ianarany Jesosy dao averitsika hatrany voalohany an'izany izy zany tsy misy lehibe noho ny Andriamanitra zay tompo sy tomponao io tsy misy Andriamanitra hafa afaka-solo an'izany mandrakizay tsy misy lehibe noho ny Andriamanitsy vitan'izay zavatra tsy haitsika atao riavana izay tsy hay atao miresaka mikitana miresaka mikitana manodidiny tafio-drivotra izy mba tafio-drivotra tony Andriamanitsy tsy misy
izao no andriamanitra ny nofo rehetra no misy zava-magaga zay tsy haiko fa androany miteny araky ny tonokirantsika tao dia milaza izy hoe vitan'izay tsy haitsika atao izy rery ihany amin'ny mahandriamanitra lehibe sy mahery azy no afaka miresaka mikitana sy ny volana ka izy ianao zay zasy ianao zay noforoniny zasy ianao zay toy ny anak'andriamasony afaka misadrese manovaka amin'andriamanitra ianao androany raha misy zavatra mety andalovanao manokana androany zany fotoana hitorahantsika mitombo androany andriamanitra ianao le andriamanitra ny fahagagana tsy irahira fotsiny irahirana eto andriamanitra fa andriamanitra ny fahagagana ianao andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao andriamanitra mahagaga ianao zavatra rehetra ataonao dia fahagagana tokoa ndo mba anaiky an'izany amin'ny fotsika mihitsysika na dia mety misy ara zavatra mandaly eo amin'ny fiainantsika androany farakaraky ny aneketsika androany andriamanitra mahagaga ny andriamanitra tokoatsika izy ny mamandro karazana mety zavatra ole masiady eo amin'ny fiainantsika ireo karazana fatorany eo amin'ny fiainantsika afaka mitanisa ianao ina mba fatorany eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao mety anatrihan'andriamanitra le andriamanitra mahagaga zany miantsoantsika te hoe mba hoeto manatona anazy ny aminao rehetra androany hoeto eo anatrihana avokoa zay rehetra ilanao mifahagagana sy ny tanan'andriamanitra ko mba hoentsika eo aminatrihan'andriamanitra zany androany tsy misy lehibe no ny andriamanitsy reo voafatotra avany o pandres izy no andrana manasitrana to ny andriamanitsy tsy misy zao mbola ventsika ihany tsy misy lehibe no ny andriamanitsy tsy misy lehibe no ny andriamanitsy reo voafatotra avany o pandres ireo fomaratra izany manasitrana to ny andriamanitsy tsy misy andriamanitry fagaga miasa izandoasakana andriamanitry fagaga na ny maty aza na mitsangana andriamanitry fagaga ny mombombe ny zaraka ny fagagana taonandarany Jesosy andriamanitry fagaga miasa izandoasakana andriamanitry fagaga na ny maty aza na tsangana andriamanitry fagaga ny mombombe ny zaraka ny fagagana taonandarany Jesosy androany amin'izao fotoana izao ndao zasy ianao mihitsy ny déclaré eo amin'ny fiainantsika ninina dia ataovy ao anatin'ny fonao sy ny sainao manomboka androany hoe za manompo andriamanitra lehibe sy mahagaga manompo andriamanitra ny fahagagana ka raha izy no miasa eo amin'ny fiainako tsy misy atohatra tsy misy asakana azy asa eo amin'ny fiainako androany tonoa zay karazana obstacle eo amin'ny fiainanao androany amen'andriamanitra anao ny vava dia mitenen'andriamanitra reto karazana obstacle rehetra eto amin'ny fiainako reto mety tsy atongava ny valimbavaka eo amin'ny fiainanao dia tonoana eo anatrihan'andriamanitra zany tsy misy masakana raha ianao no miasa ao anatin'izany karazana obstacle zany andriamanitra ianao rehetra no afaka mandrava an'izany ianao no afaka manangana zay rehetra resy ihany koa androany andriamanitra dia mba hoeto eo anatrihan'andriamanitra ninina mety karazana faharesenao ninina karazana zavatra mety efa reraka any anatin'ny fiainanao ao anatin'ny fonao na mety ny ainao mihitsy nitsaronao reraka ny herinao mihitsy nitsaronao reraka androany andriamanitra manangana zay rehetra reraka androany andriamanitra ny fahagagana mampandresy zay matsiaro faharesenany anatin'ny fono dia
Tendao mba ao anatin'izany vavaka izany ihany koa mba hitondra mivavaka tsika an'izao fiangonantsika izao Andriamanitra. Ninina mety ady karazana ady lalovana izao fiangonana izao. Ninina mety obstacle Andriamanitra hoentiny devoly ao anatrehanay eo anatrehan'ny fiangonana ao. Ianao no Andriamanitra tompon'izao fiangonana izao. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga no antsontsonay mba hanatanteraka fahagagana ao anatin'izao fiangonana izao ianao. Ho any mpino tsirairay avy Andriamanitra mila mifahagaganao ny fiainanay tsirairay avy. Miandrandra mifahagaganao izay tsirairay avy. Come
androany fagagana tao ny anarany Jesosy Fagagana tao ny anarany no mba iverenantsika hipetraka androany raha sitraka ao indrindra dia mba irahantsika mamery izao vavaka izao firaisantsika fosaina androany mofanandratantsika an'Andriamanitra ray malalo tonga eto anatrianao androany tonga nindraindranao tonga nantratranao tonga iankohaka eto anatrianao manaika tompo fa ianao no Andriamanitra mifeny zavatra rehetra miazona zavatra rehetra mibaiko ny zavatra rehetra ianao no Andriamanitra mandrakizay ianao no Andriamanitra fiandohana ianao no Andriamanitra fiafarana zao rehetra izao tompo manaiky anao Masferana moramora sasa Nao fanjakana nao nierana funina ichamata Nao fanjakana nao Niejana Funinai Shamazakizai Masisika yani androany anao Fanjakana Niejana Funinai Masisika mfusika rehetra yani androany lasandrato izy lazao anao Mafafele natina wana ndroany lazao mafanao anao fanjakana diegana kunina isamandraki lazao mafafele ndroany anao fanjakana Fagagana ataony anarany Jesosy fiangonana tsy mahay manao fagagana fa faly amilaza aminao androany fa zany anaran'Andriamanitra zany afaka manao fagagana eo amin'ny fiainana sy mety ho eritreretin'ny olona fa ho anarana ambony indrindra eto amin'ity zao tontolo zao ty fo fetra ihany amin'ny vitany fo fetra ihany ny aina fo fetra ihany ny zavatra azony azoma Tonga zasenao anandratra sy anindraindra le Andriamanitra tsy azo ninina azomina mandratra ny anarany Jesosy Yeshua Mashia naranao no indra Yeshua Yeshua
Ianaranao no asandatra eto androany, ianaranao no mena voninahitra eto androany, ianaranao no ekeny lela rehetra tonga eto androany, ianaranao no andohaliany lohalika rehetra, ianaranao, ianaranao, ianaranao le tsy mitsatra manao fahagagana amin'ny fiainanay, ianaranao le tsy mitsatra manandratra ny fiainanay, ianaranao le tsy mitsatra mampandresy ny fiainanay, zany anarany zany no aindraindreto androany. Et tout puissant, ton nom est au-dessus. Afaka manaiky an'izany vezy rehetra manana vava afaka miantsoantso androany ton nom. Autorité, Royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Sandat mafimafy any androany ton nom, oui ton nom Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, autorité, royaume, dignité. ton nom est manamboatra fiainana tonga eto zany anarany zany, préparé fiainana ray manontolo zany fiainana zany anarany zany, transformé fiainana ray manontolo zany anarany zany, manifeste ny heriny zany anarany zany, raha efa nitononona ka nahomby sy nahavokatra tamin'ny lasa rehetra zany anaranao zany, tononay koa androany Andriamanitra vokatra ao anaty fotoana manokana ty. Misy fiatraikany manokana ny anaty lalon'ny fiainany tsirairay avy ny anaranao.
miondrika eto anatrehan'ny anaranao zay amin'ny alehibe ny anaranao jesosy io ary mankasitraka indrindra fa zahay ilay nantsoinao amin'ny anaranao ary rakofanao ny anaranao ary ny anaranao dia efa niasa tamin'ny fiainam-panahinay tamin'ny lafim-piainana rehetra ary androany ihany koa ny anaranao dia mbola hiasa ao anatin'ny teninao satria teninao dia enao ary ny teninao dia hozaraina amin'ny anaranao fa namasinao raisy manokana zao fizarana ny teninao zao ianao nanositra manokana ary ianao koa nanositra ny teny tsirairay mba tena izy fiatraikany ara-panasy ara-piainana ary hiatraikatra any amandrakizay anay tsirairay avy ane ny teny izay omenao anay androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika. Mamerina ny arahaba ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Faly miarahaba manokana izay efa ela tsy hita, faly be izay miaraka aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika, ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 7:20 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vava iray ihany no ivoan'ny fisaorana sy ny fanozonana, ry rahalahako tsy mety raha misy zany. Mono loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany. Dia toizantsika eo amin'ny Matio 2:20. Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ray masonao manamasina na amin'ny fahamarinana fanteninao fahamarinana. Amen. Taridalana omen'Andriamanitra antsika ry havana amin'ity volana septambra ity dia volana famafazana, volan'ny famafazana ary volana natao hamafazana. Ao amin'ny ara-panahy dia izay asain'Andriamanitra ataontsika ka ataontsika dia izay no hitahinantsika. Izay asain'Andriamanitra tanterahantsika ka tanterahantsika dia izay no hitahin'Andriamanitra antsika. Ary izay asain'Andriamanitra ho ataontsika sy tanterahantsika ka ataontsika sy tena ataontsika izany dia tanterahantsika dia izay no hanambinany sy hanasoavany asainao. Tsy voatery ny fiangonana rehetra mahazo izany taridalana izany ary tsy ny fiangonana rehetra manao an'izany amin'ity volana ity fa izy asainao atsoin'Andriamanitra manokana, asain'Andriamanitra manao an'izany tsika dia izay raha tanterahantsika, raha ataontsika dia izay no hanambinany sy hitahiny asainao amin'ny hoavy rehetra. Averina ihany fa misy dikany goavana amin'Andriamanitra ny fisianao eto an-tany ary misy dikany goavana be satria famatotra aminao famatotra amiko, famatotra amintsika misy fanahin'olona be dia be, misy fiainana mandrakizay an'olona be dia be famatotra amintsika dia tarihan'Andriamanitra tsika tsy kelikely mba tanteraka an'izay antsony izay eo amin'ny fiainantsika. Famafazana, ny famafazana goavana indrindra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia izasy ianao mamafavaka tsika ho an'ny tenantsika voalohany indrindra. Vavaka ataontsika dia mamafy zavatra ara-panahy ao amin'ny fiainantsika satria ny vavaka dia famafazana tsy voavidy vola ny vavaka ary tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainantsika ny vavaka. Mety tsy hitantsika eo ny vokany fa na hoela no haingana ny vavaka, isaky mivavaka zasanao dia taka mamafy votsika ho amin'ny ara-panahintsika dia tsy hita eo ny vokany fa ao ambadika eo amin'ny tontolo ara-panahy misy asa
dia miasa iny vola fafintsika iny dia memitranga tsikelikely amin'ny fiainantsika mandra-pahita azo tsapahitanana sy jeren'ny masontsika izany. Dia isaky mivavaka sasenao a dia mamafy vo tsara ho an'ny ara-panahintsika, fiainam-panahintsika, ary mamafy ho an'ny hoavintsika. Isaky mivavaka sasenao dia misy zavatra any an-danitra, voafafy any an-danitra, dia ilay lanitra mihitsy ny any an-danitra, vokatra avy any an-danitra no iseho eto amin'ny fiainantsika, eto amin'ny fiainantsika andavanandro. Isaky mivavaka sasenao a dia misy fiainan'Andriamanitra midina avy any an-danitra, voafafy a dia midina amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia isaky mivavaka sasenao a dia misy fahatsaran'Andriamanitra midina miraraka amin'ny fiainantsika. Isaky mivavaka ihany koa sasenao dia misy voninahitr'Andriamanitra lasa midina amin'ny fiainantsika. Isaky mivavaka sasenao, fa raha toa kosa tsy mivavaka tsika dia tadidio fa misy zavatra afafy, lasa voafafy any amin'ny elo ilay izy, dia misy zavatra afafin'ny Satana, fiainan'ny Satana indray no mifafy, dia fiainana ratsy zany a eo amin'ny fiainantsika. Tadidio fa isaky ny mivavaka zany sasenao manomboka androany a dia mamafitsika na ho any an-danitra na ho any amin'ny elo, dia ny vokatra avy eo a na vokatra avy any an-danitra na vokatra avy any amin'ny elo. Noho izany tsy azontsika atao ambany zavatra tsony ny vavaka, satria ny vavaka dia famafazana vo tsy voavidy vola. Tsy teo eo ny vokany a fa tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika zany. Manaraka izany famafazana, mila fafintsika isan'andro ary voafafitsika foana na mafitsika na everitsika na eritreretintsika na tsy eritreretintsika na tsy conscient amin'izany azytsika dia ny teny aloako ny vavantsika. Raha namorona ny tany sy izay rehetra eo aminy Andriamanitra, namorona izao rehetra izao Andriamanitra dia tamin'ny teniny, tsy maintsy ny teny aloha Andriamanitra. Any amin'ny Genesis toko voalohany ihany a, ny tenin'Andriamanitra no andohan'ny zavatra rehetra. Dia tahaka izany koa ny tenintsika, teny rehetra mivoaka ny vavantsika dia fiandohana zavatra. Misy zavatra miandoha raha vao manomboka amin'ny teny sasenao, na io zavatra tsara no miatomboka na zavatra ratsy, dia mila mitandrinatsika. Hoy ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba teo, Jakoba toko 7:1 sy 2:12, vava ray ihany ny voan'ny fisaorana sy ny fahanozonana, rahalahako tsy mety raha misy izany. Mono loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vava iray ihany. Noho izany a teny aloaka ny vavantsika dia loharano io, na io loharano fiandohana fiainana ratsy, zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika. Raha voafafy any amin'ny tontolon'Andriamanitra ilay izy, tontolon'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra, dia lasa mitondra vokatra avy any an-danitra. Fa raha teny manohatra ny tenin'Andriamanitra mivoaka ny vavantsika, teny manimba ny fiainantsika, dia lasa voafafy any amin'ny tontolon'ny Satana ilay izy, dia vokatra avy amin'ny tontolon'ny Satana zany no avy a fiainana ratsy. Ao amin'ny Jakoba toko 7:7 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe, ary raha siantsika lamboridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahany atsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Ny soavaly ireny rehefa le asaina mitarika sarety moa sa inona ny kalesy soavaly, dia afatotra le mpitondra anazy eo amin'ny vavany le fatotra, dia iny no mitarika an'ilay soavaly mahazo hery be izy, dia iny no mitondra le kalesy ray manontolo. Dia tahaka izany ihany koa vavantsika, izay teny ataontsika eo amin'ny vavantsika eo a, mitondra ny tenantsika manontolo, mitondra ny fiainantsika manontolo. Dia izay teny aloaka ny vavantsika zany a, na mitondra fiainana tsara ao antsika na mitondra fiainana ratsy. Averiko ihany hoe voafafy a tsy hita eo no eo, fa ny fiatraikany kosa tsy maintsy mitranga ny fiatraikany. Misy fiatraikany ilay izy dia tsy maintsy mitranga any aoriana any a, na ho ela na ho aingana. Ka raha mamafy teny tsara zasenao a,
hoanitsika ho an'ny tenantsika ho an'ny zanantsika ho an'ny tokantranontsika ho an'ny manodidina antsika satria le miteny dia fiandohana loharano fiandohan'ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainana dia le teny a raha teny tsara ny lazaintsika raha teny fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fanaraka amin'ny fiainan'Andriamanitra dia le teny tonontsika dia misy fiandohana lasa fiandohana fiainana tsara ho an'ny tenantsika ho an'ny zanantsika ho an'ny tokantrano sy ny manodidina antsika any amin'ny Jakoba 3:7 sy 5 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra dia toy izany koa ny lela rantsana kely izy kanefa mirehare fatratra indro ny fiavovon'ny atotakazo arehetry ny afo kely sambo lehibe ireny sambo lehibe a raha vao misy ny tafio-drivotra dia tsy maintsy misambaravara foana izy fa misy rantsana kely hoy ny tenin'Andriamanitra familiana kely hitondran'lay ahodin'lay mpitondra n'lay sambo dia lasa manaraka le sambo lasa tsy mivenany amin'ilay lalana tokony alehany dia toy izany koa ny lelantsika rantsana kely ampafiry ny habean'ny vatantsika io lela io a fa io rantsana kely io afaka mamily atsika arakaraka ny amiliantsika an'io a dia io no amily ny fiainantsika hoe ho any amin'ny fiainana tsara sa ho any amin'ny fiainana ratsy dia tena mila mitandriny zasenao isan'andro mila mametraka fanontaniana foana tsika isan'andro hoe tompo izany zavatra teneniko izany ve mety ho an'ny tenako ho an'ny mpianakavy ho an'ny olona manodidina voafafy any an-danitra ary izany teniteneniko izany sa voafafy any amin'ny elo mila mitandriny tsika isan'andro mba hamafy teny ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho ao amin'ny fiainan'Andriamanitra satria fiandohana fiainana loharano ilay teny avoakan'ny lelantsika vavantsika dia mety ho zavatra tsara fiainana tsara na zavatra ratsy sy fiainana ratsy fahatelo a dia mila mamafy zasenao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra izay antsika loatra ny amin'ny Matio 5:7 hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo izany rehetra izany inona ny dikan'ilay hoe katsao dikany anankiray amin'ilay hoe katsao a dia hoe tadiavo fatratra ikelezo aina mihitsy a andany fotoana atao izay azonao atao azonan'ilay izy izany no tena hoe fikatsahana le mikatsaka tena hoe araisina ho zava-dehibe ilay fanjakan'Andriamanitra dia ahoana ary no amafazantsika ho fanjakan'Andriamanitra famafazana ao fanjakan'Andriamanitra dia isaky ny taona olona zasenao olona mba andray an'i Jesosy hitaona olona mba andray zavatra ara-panahy ohatran'izao hoe tsika mandray zavatra ara-panahy ohatr'izao fitaomantsika olona andray izany ihany koa dia fampitomboantsika famafazantsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny lanitra ilay fanjakan'Andriamanitra mihitsy a no hiassuré no avintsika araka ny teniny teo ao amin'ny Matio 2:20 dia manao fanoharana Jesosy hoe fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka nanao fanasana Andriamanitra isan'andro dia te hanasa olona hanatrika azy te hanasa olona izy ho tonga ao amin'ny fanjakany dia isaky ny manasa olona izany zasenao hoe hanatrika an'Andriamanitra hanatrika fitaombavaka ohatra na hoe olona fantatrao izy fa mbola tsy manana an'Andriamanitra asainao izy mba ahafantatra an'Andriamanitra ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dikan'izay dia mamafy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika satria ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpanjaka manao fanasana ndao ataontsika ho fomba fiainana mihitsy izany manasa olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra manasa olona ho amin'izany hoe ohatra hoe fitaombavaka
manasa olona ao amina fotoam-bavaka tahaka izao. I Paoly dia nilaza momba ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly 9:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra momba ny Paoly dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra an'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny fahasahiana be ary tsy nisy fisakanana. Ny apôstôly rehetra moa io, Andriamanitra tena tery amin'ny fanjakany dia izasy ianao no mba hatsony hamafy ho an'ny fanjakany. Dia manentana antsika rehetra mba tena hoe ho fomba fiainantsika hitaona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ho fomba anankiray azontsika anatanteraka an'izany manasanao hoe isaky ny alahady ataontsika moa ilay izy amin'ity septambra ity fa mbola ho tohizantsika itoy ary ataontsika ho fomba fiainana hoe hitaona olona anankiray tsika mba hanatrika fotoam-bavaka, mba handray zava-panahy olona famafazantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Itoy tsika amin'ity volana septambra ity hivavaka ho an'ny taom-pianarana, hivavaka ho an'ny tokantrano ary hivavaka ho an'ny trano fonenana. Fazatazonina ho anao rery ilay izy fa mba ento ny hafa mba handray ny anjarany ihany koa. Riavana ny diplôma ny fananantsika tsy afaka miassuré no avintsika, fa zasy ianao tena hoe mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay no assuré no avintsika. Andriamanitra ihany no miassuré no avintsika. Dia tahaka izany zasy ianao zahosanao koa antsoin'Andriamanitra ihany koa tsika mba hamafy ho an'ny hafa araka izay vitanao. Mety olona atao anatin'ny fiangonana, mety olona eny ao an-tokantrano, mety olona eny amin'ny olona tsy fantatra ao akory, mety olona tafaraka aminao dia hitanao hoe za dia mahita olona eo amin'ny kesy ireny, mandalo eo amin'ny kesy, olona tena hoe tsy mipase tampoka ny carte bleue, fa ilay olona ao aoriana tena manome am-pitiavana. Tsy fantatra hoe kristianina ve ilay olona sa tsy kristianina, fa tena manao hoe mandehana fa payeko izy dia payeny nefa ilay izy nisy ihany ilay vola. Dia tahaka izany koa zasy ianao koa antsoin'Andriamanitra isika mba hamafy. Mety hoe manao couverture ny aty moa izany ilay hoe alomeloha daholo foana, fa amin'ny sehatra rehetra izay mety handehananao rehefa hitanao hoe misy olona sahirana tampoka nefa ianao manana ny ampy mamafaza amin'ny hafa izay ataon'Andriamanitra tojo anao eo amin'ny ao anatiny hoe fanananao. Ary farany hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 20:5 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe vavaka izy ity vavaka nataon'ny Asafa mpanao salamo, arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka nampaherezinao anao. Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana, izany hoe Andriamanitra zany dia mamafy zavatra amin'ny fiainantsika araka ilay teny teo, ary mamboly zavatra amin'ny fiainantsika, mamboly atsika izy ary mamboly zavatra amin'ny fiainantsika. Dia ao ambadika ilay voatsara afafin'Andriamanitra dia lasa manana fiainana tsara tsika. Misy tanan'Andriamanitra tsy hita maso mamafy zavatra, mamboly zavatra ao amin'ny fiainantsika, manomboka amin'ny ara-panahy io lafim-piainantsika rehetra. Fa ao ambadika izay ihany koa nefa ny devoly, ny satana tsy mijanona fotsiny eo, fa izy ihany koa mamafy. Misy tanan'ny satana mamafy, tsy hita maso fa mamafy zavatra amin'ny fiainantsika. Koa noho izany efa nampianarin'Andriamanitra zasy ianao teo hoe mamafy ho an'ny ao amin'ny lanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mba ilay vokatra avy any an-danitra no midina amin'ny fiainantsika, ary tsy hamafy intsony ao amin'ny tontolon'ny elo tsy tontolon'ny satana, dia mba ilay tsy zavatra ratsy no ambolena eo amin'ny fiainantsika, avelantsika ho ambolena eo amin'ny fiainantsika. Fa androany ihany koa ao anatin'ny vavaka ho antsika tsirairay, ho an'ny taom-pianarana, ho an'ny tokantrano ary ho an'ny trano fonenana, dia ho arodana, ho tapahana izay rehetrarehetra
nambolen'ny fanahy ratsy ao amin'ny fiainantsika satria Jesosy mihitsy no miteny hoe ao amin'ny Matio 5:17 ary izy namaly hoe namaly ka nanao hoe zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Androany ny ratsy rehetra voaratsy rehetra nafafin'ny Satana izay nambolen'ny Satana tao amin'ny fiainako sy ny fiainanao mety tsy fahavokarana le izy, mety ozona, mety fahavoazana miverimberina, mety hoe aminao, mety efa hitanao tamin'ny ny fianakaviana taranaka rehetra teo aloha dia androany hongotana izany, horavana ary hotapahana, horavana amin'ny anaran'i Jesosy satria ny anaran'i Jesosy rery ihany. Tsy ny pastera, tsy zasy ianao no afaka mandrodana sy manakana sy mandravana izany, manafonana izany, fa ny anaran'i Jesosy izay gaga mihitsy hoe hatrany amin'ny voalohany fitariana rehetra nomen'Andriamanitra dia momba ny anaran'i Jesosy dia manomboka androany aza misalasala mamafy zavatra tsara amin'ny fiainanao, fahombiazana, fanambinana, fahatsarana, fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy amin'ny anaranao, tsy amin'ny anaran'ny fiangonana, tsy amin'ny anaran'ny pasteur, fa amin'ny anaran'i Jesosy. Dao arytsika hitsangantsika hivavaka dia hanindraindra izany anaran'i Jesosy izany izay misy hery mahagaga. Misy hery amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hery amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hery amin'ny anaran'i Jesosy. Raha inonao izany anaran'izany ndao ilaza ihany androany misy hery izao mifonao rehetra ihany androany misy raha eo mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zay ny amin'ny teny izay nomenao, misaotranao zay fa antsoinao zay androany satria tianao tahina, tianao ambinina ary tianao anana fiainana tsara dia ampatsiahivinao ary amafisinao aminay fa mila mamafy zay amin'ny vavaka ho amin'ny fiainanay manokana, ho amin'ny zanakay, ho amin'ny tokantrano tsirairay avy, ho an'ny manodidina anay. Ampatsiahivinao koa zay fa mila mamafy ho amin'ny fanjakanao dia mba amafy hitondra sy hitarika olona, hitaona olona ho amin'ny fanjakanao. Antsoinao koa zay Andriamanitra mba amafy, ambafy ho an'ny hafa amin'izay rehetrarehetra sehatra misy anay. Antsoinao zay amafy tsy amin'ny mpiara-miangona ihany, tsy amin'ny fianakaviana ihany fa mety amin'ny olona tsy fantatra izay arosonao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao zay Andriamanitra ary mametraka ny tsirairay avy eo am-pelantananao. Vavaka manokana Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toerana ity sy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao na mivantana na en différé, tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetrarehetra teny tononina, ozina, ny ozina tononina ho amin'ny fiainany tsirairay avy, tonon'ny tenany tsirairay avy, tonon'ny ray aman-dreny be tany aloha tany na ny ray aman-dreny, ny tonon'ny ny olona manodidina rehetra, ny tonon'ny mpampiasa, tonon'ny tenanay manokana na ny manodidina anay ho anay dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ongotako amin'ny anaran'i Jesosy, tapahako
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanananjara tsy hanapahefana amin'ny fiainam-panahy amin'ny lafim-piainana rehetra na fahasalamana zany na fidiram-bola zany na ny fiainanao atokantrano zany izay rehetrarehetra momba ny fiainan'ny tsirairay avy manokana dia ravo potika levona miongitra foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fatononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanambinan'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra anaraka analoka ifamatotra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ara-panahy sy ara-piainana manomboka amin'izao segondy izao ho voninahitr'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amin'izao fotoan'izao kosa dia vavaka ho an'ny zanatsika isika vavaka ho an'ny taom-pianarana amin'ity 2025-2026 ity ary anapaka andrava anongitra izay rehetrarehetra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra fa nambolen'ny fanahy ratsy tao amin'ny fiainan'ny fianarany zanatsika fiainan'ny zanatsika manokana vavaka aritsika to raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny taranaka izay nomenao ny zanaka tsirairay nomenao ny mpanomponao tsirairay avy izay tonga eto sy manatrika ny tokantrano any ny taranaka rehetra ny zaza rehetra mbola ateraka mbola omenao dia ankasitrahanay ianao sahady Andriamanitra ny zanaka rehetra mbola omenao ny tsirairay avy izay mbola maniry izany ny taranaka rehetra izay mbola omenao anay génération rehetra omenao anay tsirairay avy hatramin'ny génération farany indrindra sy izay hovadin'izy ireo avy mankasitraka sahady izay Andriamanitra isaoranay ianao ireo zanaka efa nomenao sy izay mbola omenao mankasitraka izay ny amin'izay rehetra efa nataonao ho an'ny zanakay tsirairay avy ho an'ny taranakay tsirairay avy amin'izao fotoana ny taom-pianarana izao dia tondra ny ankizy tsirairay izahay tondra ny tanora tsirairay avy eo anatrehanao tondra ny olon-dehibe izay mianatra ihany koa mankasitraka anao izay ny amin'ny fitahiana rehetra efa natobaka ao tamin'ny fiaina scolarité an'izy ireo tsirairay avy saoranay ianao Andriamanitra mankasitraka izay fa androany izay rehetrarehetra ozina mitonony ray aman-dreny tany aloha-tany mety nitonony ny mpianatra mety nitonony ny mpampianatra ho an'ny mpianatra tsirairay avy manomboka ny zokony indrindra hatramin'izany indrindra dia ongotako amin'ny anaran'i Jesosy potehako amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy ary foanako amin'ny anaran'i Jesosy tapaka tanteraka tsy mifamatotra amin'ny mpianatra tsirairay avy intsony tsy mifamatotra amin'ny ankizy tsirairay avy tsy mifamatotra amin'ny tanora tsirairay avy tsy mifamatotra amin'ny olon-dehibe izay mianatra tsirairay avy fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho taom-pianarana ho tahina mihoatra amin'ny hatramin'izay eny taom-pianarany mpianatra rehetra amin'ity taona ity ho taom-pianarana izy fahavokarana en qualité tsara lavitra noho ny hatramin'izay eny ny vokatry ny taom-pianarany tsirairay avy amin'ity taona ity ho
ho taom-pianarana tena misy tanan'Andriamanitra mboly zavatra tsara amin'ny fianarana, mbola tsy nisy ohatr'izany anie taom-pianarana tsirairay avy amin'ity taona ity, ary ho taom-pianarana tena arakofa ny voninahitr'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny anie taom-pianarana tsirairay avy amin'ity taona ity, ho voninahitr'Andriamanitra ray sy Jesosy ary ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavaka kositsika amin'izao fotoana izao an'ny tokantrano tsirairay avy, ivavaka ary tsika tompo. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny tokantrano na orinao tsirairay avy, misaotra anao koa zay ny amin'ireo tokantrano izay ao am-ponao tianao aorina ary efa manangasanga eo am-baravarana ho an'ny tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra araka ny taridalanao teo dia manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay ozina rehetra, vokatry ny ditra nataon'ny ray aman-dreny tany aloha tany, vokatry ny ditra ara-pitiavana nataon'ny tsirairay avy ka mitondra ozina ho an'ny tenany tsirairay, ho an'ny tokantrano dia ongotako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ary tsy manaraka ny tsirairay avy izay manatrika eto sy any tokantrano any manomboka amin'izao sekondy izao, tsy hanana anjara, tsy hanam-pahefana amin'ny hoavy ny tsirairay avy intsony, tsy manana anjara, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano tsirairay avy, izay rehetrarehetra ozina notononina na teny manohatra ny fiainany tsirairay avy, en particulier ny vehivavy izay efa tokony hanambady ka na tonga sakana tsy mahatafarina hoe fifandraisana, tsy tonga amin'ny hoe tokantrano mariage, dia ongotako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy ary poalako amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka tanteraka, rava tanteraka, tsy manaraka ny tsirairay avy intsony na lehilahy na vehivavy efa tokony hanambady, tokony hanorina tokantrano, ary ravako, toeriko, foanako ary tapahako amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanaraka ny tokantrano tsirairay avy intsony fa manonona amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny tokantrano tsirairay avy, fiadanan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra ary fanambinan'Andriamanitra ny anaraka ny tokantrano tsirairay avy, manonona amin'ny anaran'i Jesosy izay tokantrano tokony efa hitsangana sy hiorina, nefa misy tanany fanahy ratsy na mboly zavatra na miazona, dia ongotako sy roahako ny tanany fanahy ratsy ary fatorako amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tanan'Andriamanitra ny anomboly, amafy, fahatsarana ho an'izay relation izay efa homanin'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano, ka tsy hisy fisalasalana intsony, tsy hisy sakana intsony na ara-panahy na ara-piainana asakana izany, fa Andriamanitra mihitsy no hiditra tsehatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra Andriamanitra ny amin'izay rehetra afafinao ho an'ny tokantrano tsirairay avy, na nefa miorina na izay mbola vao aorinao, ho voninahitra ny reriany any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Puissance
monde, il y a une puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Tous les mois, il y a une puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les Brisez les chaînes. Brisez les Brisez les chaînes. Brisez les Oh, brisez les chaînes. 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 Laissez escapar les mains. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. farany vavaka tsika ho an'ny trano finena atsika tsirairay avy ao anatin'ny vavaka dia hiteny ianao ny adresiny trano misy anao satria tian'andriamanitra ho lokalizena manokana zany amin'izao fotoana izao satria ara-panahy ny fiainana vavaka arytsika to raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny trano izay nomenao ny tsirairay avy na ny manatrika etoka na ny any atokantrano any saotranao zay na ho an'izay propriétaire na ny locataire na manao colocataire dia hisaorana ianao andriamanitra satria fanomezanao zany fitahinao zany fanasoavanao ny fanananay trano afaka hodiana isan'andro amin'izao fotoan'izao araka ny taridalanao teo dia manonona amin'ny anaran'i Jesosy aho izay rehetrarehetra ozina teny manozina teny fiainana teny mitondra fiainana ratsy fa matotra amin'ny tranony tsirairay avy manomboka amin'ny fanorenana any amin'ny fondation hatrany amin'ny tafo amin'ny efitra tsirairay avy ny millimètre carré amin'ny tranony tsirairay avy izay ho tononona amin'izao seconde zao ny adresy samy anonontsika to izay rehetrarehetra asan'ny fanahy ratsy herin'ny fanahy ratsy planin'ny fanahy ratsy ary fanalofan'ny fanahy ratsy ny tranony tsirairay avy izay voatonona teo dia ongotako amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy ary pitehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manaraka tsy manaloka tsy mamatotra ny trano izay honenany tsirairay avy izay voatonona teo amin'izao seconde zao fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanambinan'Andriamanitra ne fomban'Andriamanitra ne fanasoavan'Andriamanitra ne fatsaran'Andriamanitra ne fanasitranana avy amin'Andriamanitra ne hibosesika amin'ny varavaran'ny tranony tsirairay avy izay voatonona teo teto anatrehan'Andriamanitra dia ho tanteraka sy ho marina amin'ny tsirairay avy amin'ny tranony tsirairay avy anie zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes.
mankasitraka anao zay andriamanitra mankasitraka jesosy ny amin'ny anaranao mahavonjy ny anaranao mahery ny anaranao mahagaga zay mavita fahagagana amin'ny fiainanay afaka manangana amin'ny fiainanay ary afaka miay anay miaro anay amin'izay rehetrarehetra ataonay sy alehanay dia raiso an-tanana amin'ny fiainany tsirairay avy jesosy io vonina hatry ny anaranao rery ihany amin'ny anaranao jesosy amen afaka mipetraka tsika to tonga eo amin'ny fotoanany fandraisana amin'ny fanasan'ny tompontsika ry havana dia manasa ny diakona tompona andraikitra mba ho avy any tanteraka nyzany manasa antsika mpandray tsirairay avy tompoko mba hitsangana hivavaka tsika alohan'ny andraisantsika ny kapoka sy ny mofo vavaka tsika tompo sotranao zay andriamanitra ray ilay mpanjaka manasanay amin'izao fotoana izao manokatra n'izao latabatra masin'izao ianao manasanay tsirairay avy ndreto zahay miaraka amin'izay tsy fahatanterahina rehetra jesosy eo rakofo ny ranao zahay diovy amin'ny ranao zahay raha masino amin'ny ranao mba homendrika andray ny iray latabatra aminao androany mba tsy ozina ho anay nefa ho fitahina ho anay tsirairay avy izao fanasana raisinay izao amin'ny anaranao jesosy amen Aviaizamo ni famuzena Lei panzakani funinaisha Nanduni vidini uai Nyusija Tau Calvari Tawitaku não vou fanticar Yurei tudo tchau Vavu alefuna No satu antilo Nururana kuna Totino tino na Matiwa Tau Calvari Mirano Wigande Mirana Winnie, let me aletana. Ile ya sufizanini, ema vitamina. Sayang kau ilerian, ya no ya, nuna vitizan. Letia kapuka nufanasi jananda Nirano latsaga famelana ye luga Nulavi nyuluna wefatuga Jesus sanaku najama Mirano winendeni Mirana Winnie, Aletana let me aletana. Ila ya sufizali, Vitamina unye sayang kau ilerian, ya no ya. Nuna vitizan Mirano winendeni
ny fanasan'ny tompo ry havana dia Andriamanitra te hamafy zavatra tsara amin'ny fiainantsika. Dia zasy ianao koa androany dia ndaontsika mafy teny fahamarinana ao amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao. Tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny Isaia 7:5 tapany farany momba ny mofo izay tandindon'ny tenan'i Jesosy. Ny tenan'i Jesosy dia mikapohana dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia kapoka taminy nahasitranana antsika. Ndao zasy ianao hivavaka, hamerina vavaka tsika mba hamafy teny fahamarinana ho amin'ny fiainantsika, amin'ny fandraisantsika an'izao tenan'i Jesosy izao amin'ny alalan'ny mofo tandindon'ny tenan'i Jesosy. Vavaka ary tsika tao. Jesosy io araka izany teninao izany dia kapoka taminao nahasitranana anay rehetra. Androany Jesosy, andray ny tenanao izao mofo izao izay tandindon'ny tenanao dia raisiko ary tononoko amin'ny anaranao Jesosy fanasitranana ho amin'ny fiainam-panahiko, fanasitranana ho an'ny vatako, fanasitranana ho amin'ny fidiram-bolako, fanasitranana ho an'ny tokantranoko, fanasitranana ho an'ny taranako faramandimby, fanasitranana ho amin'ny fiainako manontolo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hihinana mofo amin'ny finoantsika ry havana. Amafy teny fahamarinana momba ny rano Jesosy ihany indray kosa tsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy 12:20. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Androany sotro ny kapoaka tsika tandindon'ny rano Jesosy dia amafy teny fahamarinana tsika satria araka izany tenin'Andriamanitra izany dia mampandresy ny rano Jesosy dia anonona amin'ny anaran'i Jesosy tsika fandresena amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Vavaka ary tsika to. Jesosy io sotranao nalatsaka ao ny ranao mba hampandresy ahy amin'ny lafim-piainako rehetra. Androany ary Jesosy sotro ny kapoaka tandindo ny ranao dia tononoko amin'ny anaranao fandresena ho amin'ny fiainam-panahiko, fandresena amin'ny lafim-piainako rehetra, na fahasalamana izany, fidiram-bola, ny hoavy ny fiainana manontolo, ny hoavy ny taranaka manontolo, ho ravahany fandresena avy aminao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Misotro ny kapoaka tsika. Sotranao izay Jesosy fa nomenao ny tenanao sy ny ranao mba fanasoavanao anay sy noavinay dia mba raiso ny tsirairay avy izay nandray izao fanasana masina avy aminao izao tehirizo fanamasinao ary ampio izahay mba hiamafy mandrakariva ary azoto andray ny fanasanao satria famafazana avy aminao izao fanasanao izao dia ampio ny tsirairay avy mba tsy handray izany no fahazarana fotsiny satria tena fahasoavana manokana omenao izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Vai andar o Igejian e
sotra ny tompontsika ry havana raha afaka mba miaina fanatrehan'andriamanitra tahaka an'izany tsy haiko ianao fa sa manokana dia mandre manokana ny fanatrehan'andriamanitra ary tsy misy fanatrehan'andriamanitra tsy manao zavatra izany fa nahita ny masonao androany na tsy hita ny masonao androany misy zavatra natombok'andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha nomeo an'ny tompontsika androany araka ny taridalana izay fanoentin'ny mpanompon'andriamanitra hatrany amin'ny fiandohan'ny volany famafazana ry havana manano amin'ny tompo ty famarinany tiako mba tadidinao anaraka anao mandrakizay fa ny lalàna ny famafazana dia ara-panahy ahoana tsara ny lalàna ny famafazana dia ara-panahy io zany tsy conditionné hoe iza mivavaka dia iza tsy mivavaka fa zay afafinao dia tsy maintsy tsinjainao variana ary mametram-panontaniana amin'andriamanitra hoe tompo fa maninona angatony karazana miliardera tony ny olona tsy mivavaka akory anefa manan-karemby eo papana fa misy amin'ireny olona tsy mivavaka fantatsika reny amin'ny tetiny sosiete miainantsika izao be da be amin'ny olona tsy mivavaka fa mandany vola toko tsy foroana ho an'ny fanjakan'andriamanitra fa ny lalàna ny famafazana dia marina foana satria ara-panahy izay mamafy dia mijijy menatra sady manongo tena hoe tompo ty olona ty ara tsy mahafantatra anao akory sady tsy mivavaka mandrotsaka ny amin'ny manontolo ao anatin'ny fanjakanao andriamanitra tsy mandainga fa marinana tsy mandainga sy afafinao ny tsinjainao dao mba rarotana kristiana avakory kristiana namako na ianao zay tonga eto androany na ianao zay rehetra manaraka mivantana na iza sehatra na iza opportunité na iza accès afahanao mafoy ho an'ny fanjakan'andriamanitra raha misy toy ny azakazahanao indrindra fanjakan'andriamanitra ny sa tsara indrindra ho amin'ny famafazana ny olona tsy mivavaka aza mahatakatra an'izany maika fazasy ianao zay nivonjen'andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana raha fioan'ny tompo ianao androany tiako izany fahatsapany zany nanaraka anao hoe tompo zahaza nivonjenao zahaza mba nasoavinao zahaza andriamanitra mba nisoratanao amin'ny boky ny fiainana ny anarako vokatry ny fanekeko anao teo amin'ny azo fijaliana mba fioanao koa androany andriamanitra satria anao ny finoko vononany amin'izany ve tsika androsony mpanompon'andriamanitra androany izarany valopy izy andray valopy ianao afioan'ny tompo ianao amin'ny fofeny fanetretena sy fankatoavana ny tenin'andriamanitra satria tia hita vokatra avy amin'ny fanjakan'andriamanitra antanana no apetrako ny momba rehetra ny fiainako
ohatra dia vavaka ho amin'ny fanatitra sasianao afaka mandroso ny tiakona raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta androany ho nantonanay seza fiandriananao miaraka amin'ny finoana sy ny fankatoavana androany no anaovanay an'izao hoetsika ara-paminaniana izao ny fanatitra Andriamanitra dia témoin hita maso ny fifamatoranay androany Andriamanitra amin'izay inonay satria ianao no inonay Andriamanitra dia mafoy ho anao zay satria ny teninao no inonay dia mafoy ho anao zay ny fankatoavana ny teninao Andriamanitra inonay fa afaka hitondra vokatra tsara vokatra mafinaritra vokatra mandresy amin'ny toy an'ny fiainanay amin'ny alalan'izao fanatitra izao Andriamanitra mba raisy ho hita ny tontolo ara-panahy rehetra ny toe-ponay mahay manetry teny eto anatrehanao fa ny loharan'ny zavatra rehetra dia ianao raha mamafy izay androany Andriamanitra mamafy ho an'ny fanjakanao tery izay Andriamanitra hita ny fanjakanao hitatra araka ny teninao Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana mba zany Andriamanitra ny toe-po entinay manatona anao androany toe-po mikatsaka ny fanjakanao toe-po tsy misaina sy mihevitra afa-tsy ny fanjakanao amin'ny alalan'izao fanatitra izao ary marino amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ihany koa androany Andriamanitra fianao ny efa laza fa izao toetra raha tsy ho voahiko anao ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahina manana ambiampy fa afaka manokan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanatitra izao zay rehetra mandalo fanamby arabola zay rehetra mandalo olana arabola zay rehetra mandalo defi arabola rehetra Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra ny lanitra ianao ilay mahay manokatra ny lanitra no ivavahanay manokana androany anononanay manokana androany anetsika ny herin'ny tananao anetsika ny famarinanao amin'ny fiainany arabola ny fiangonana ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ary miaraka amin'izany Andriamanitra dia mba raiso ihany koa ny fonay ny sainay ny fananay ny aminay sy ny toy any hoavinay ray manontolo Andriamanitra mba ho fanatitra velona masina ankasitrany eo anatrehana amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy hanonana an'izany vavaka izany amen mitsaoka anao zay mitsaoka mitsaoka dia mbola ho ampitombona ao amintsika mazakariva nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika tonga amin'ny fotoana andraintsika kehitriny dia ny filazana ny rahatramin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao mbola miaina tanteraka ao anatin'ny volan'ny famafazana trantsika ry havana amin'ity volana septambra iray manontolo ity koa dia mba samy kristiana mpamafy voatsara avokoa hatrany itsika tsirairay avy amen toy izao kosa indray arany ny vakitentsika amin'ny terinandro ity tompoko amaky ny bokon'ny salamsika salamy fa 7:20 ka hatramin'ny salamy fa 2:20 ka toy izao aza no amakitsika azy mamaky toko roa avy mifampitoy isika manomboka androany alahady ka hatramin'ny asabotsy manarak'izay dia azajonona ny fiarahantsika mivavaka na ny intercession ny fiangonantsika ry havana isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka ny 7 sasany alina ka hatramin'ny 10 alina amin'ny groupe MRE intercession Paris ny lien zoma izay ahafahantsika miditra ao anatin'izany koa miantso sy manentana antsika ry havana mba hiatraka iombom-bavaka sy hifampivavaka satria tena ilaina izany aza misalasala ihany koa manantona
andro tompony andraikitra eto amin'ny fiangonana raha tsy hoe ianao ka manana antom-bavaka manokana. Manarak'izay ihany koa dia ampatsahivina ihany koa tsika riavana any amin'ny fotoana ny vavaka sy ny fifatikana isaky ny alarobia tontolon'ny andro izay arahantsika amin'ny fiangonana MRA any Madagasikara. Koa miantso antsika rehetra ihany koa arany amin'izany fotoana masina izany. Tsy ho adintsika ihany koa riavana ny mivavaka ao Madagasikara isan'andro maka ilay sarin-tany sika amin'ny internet na afaka manao sary tsotsotra ihany koa dia mba hametra ao tanana i Madagasikara. Raha mbola tsy tonga eny amin'irao any lanitra Jesosy dia aza-jonoina ihany koa fa eto ihany koa ny fotoanantsika amin'ny heriny no toy izao amin'ny efatrora ny toerana tsy miova 86 rue Colonel Fabien Cachon koa manatsena iona aminao. Pasteur Tately dia afaka mandray antsika hatrany ihany koa tahaka ny mazatra raha mila vavaka manokana ianao dia efa misy toerana voatokana amin'izany ao ambadika ao. Dia izay indray aza tompoko ny filazan'ny fiangonantsika androany koa mirary herinandro feno fiadanana ho antsika tsiraray avy. Saotra tompoko. Itsangantsika tompoko andray nitsotrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra lohany maranantsika tanteraka izao fotoana. Vavaka tsika tompoko. Raha eo indray zany hafalinay teto amin'ny fanatrehanao. Sotranao izay fanamasinao ny amin'izay nafafinao tao amin'ny ara-panahinay ary tsy maintsy sisy fiantraikan'izany amin'ny fiainanay na ny ara-panahy zany na lafim-piainanay rehetra noavinay manontolo hatramin'ny mandrakizay anay. Dia tehirizo Andriamanitra izay rehetra nomenao anay teto mba rakofy ny ranao Jesosy Kristy izay rehetrarehetra nomenao anay teto mba tsisy hangalatra an'izany rehefa miala eto izahay fa hitondra vokatra aniry trobona ary hitondra vokatra be dia be ho anay ho an'ny manodidina anay ary ho an'ny fanjakanao. Dia tehirizo ny tsirairay avy amin'ity herinandro ity Andriamanitra ary apetraka eo belantananao izay rehetrarehetra atrehany tsirairay avy na mety fifaliana izany na mety olana dia aoka ianao no handray an-tanana sy hiditra tsehatra amin'ny fiainany tsirairay avy. Dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ihany koa tsodrano avy aminao Andriamanitra araka ny teninao amin'ny Matthieu 4:7 amin'ny anaranao Jesosy hoe fakatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia omena anareo izany rehetra izany. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy satria efa nampianarinao ary ankatoa anymafy amin'ny fanjakanao izahay ampanitsy ny teninay araka ny teninao ary mifanaraka amin'ny teninao araka ny tontolonao Andriamanitra sy ny fiainanao Andriamanitra. Dia tononoko any tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanambinanao ny fitahinao ary ny fombanao mbola tsisy ohatr'izany ane ho amin'ny fiainany tsirairay avy ara-panahy sy ara-piainana amin'izay rehetrarehetra le amin'izay rehetrarehetra atao amin'ity herinandro ity sy amin'ny toy ny fiainany tsirairay avy ho vonina hatry ny anaranao anampy ho an'ny tsirairay avy ane izany rehetra izany sy izay rehetra mbola mihoatra an'izany satria ianao ilay mpanao mihoatra lavitra no izay rehetrarehetra angatahanay sy heverinay ho vonina hatry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao tao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay ny izay nasaza ho anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa ho anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Nomba ity tanana mahafontontsika mba mifamezatsika voninahitra n'Andriamanitra mahafontontsika fotoan'androany. Amen, amen. Dia mpanangatanana antsika io izy na tsiaro hoe nandray zavatra manokana androany. Amen, amen. Izao no mahafinaritra fotoam-bavaka manko tsy hoe fivoriana hafa fa fivorian'ny olona mifankatia. Ka zao hitako ianao nanangatanana resy lahatra be. Misy teboka anankiray tandroany tena niraisinao sy ianao mba nakasika ny foko ty teboka ty. Alohan'ny ampahirezako an'io akaikinao io mba ianao antiako ampahiry azy androany. Ianao no mba ampahiry azy inona le teboka mba voarainao tandroany. Mangala olona anankitelo farafahaky. Olona anankitelo izaranao izay teboka mba voarainao sady mitsikitsiky tsara ianao. Nanangatanana ianao teo hitako ange ianao nanangatanana. Le ianao nanangatanana mihitsy le mba voarainao tamin'ity fotoam-bavaka androany ty. Misy examen tampoka famaranana amin'ny fotoana fa tsy
ka sady partiel pianatry ina voarainao ao tsikitsiky tsara ianao ina voarainao anankitelo sady koa izay tena faly manokantsika mba mitompo mpiara-miazakazaka ohatran'izao za zany tena resy lahatra hoe misy karazana zavatra be da be any ivelany any mahafinaritra sy tsara fa le fiarahantsika rehefa lahatra eto misy zavatra mitsanga manokana aza mivavaka ho anao manokana ho anao zay fidèle ao anatin'izao hiraka zao ho anao zay tena hoe matsiaro ianao hoe tena mba mandray zavatra sy mitroka zavatra atao anatin'izao fiangonana zao raha manao zavatra vaovao anatin'izao fiangonana zao Andriamanitra dia mba hanao zavatra vaovao amin'ny fiainanao koa izy tsy farany ty taona ty dia hanao zavatra mahafinaritra amin'ny fiainanao Andriamanitra hanao surprise mahafinaritra amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy farany ty taona ty misy karazana témoigne azy ifandimby eto mandrapatapitry ny taona satria mivavaka amina Andriamanitra mahery ianao tiako mampahery anao androany ireo zavatra mibloqué ny fiainanao rehetra hatramin'izay ireo zavatra mibloqué ny fiainanao rehetra hatramin'izay diso kely loatra manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra fa zay rehetra etsehany tanan'Andriamanitra tsy maintsy misokatra io ozy ianao hoe mariage ve sokafan'Andriamanitra io ny projet ve sokafan'Andriamanitra io satria mahay manao lalana eo amin'ny fiainanao izy zay rehetra mino anao amena ma tapinazany lalana avy any amalatra lazao natapina natapinazany lalana avy any atsimo na dia manao zay hoafany azany dia na dia manao zay hoafany azany emony Jesosy ilay manokatra lalana avy any ambony natapinazany tapinazany lalana avy any andrefana natapinazany tapinazany lalana avy atsinanana matokizay matokizay katsisay Andriamanitra mahery manokatra lalana avy ambony rehetra iarana antsoantso mafy mitsikitsiky foana izy satria mba tia hampahery anao izy fa ao anatin'ny andavanandrom-piainana misy zavatra tsy asehoany anao zany mandalo ady koa izy mandalo zavatra mitovy amin'ilay lalovanao koa izy mandalo zavatra amin'ilay makarary azy koa izy tsy sany tantaraina taminao fa androany fampaherezanao azy manokana anetsika zavatra indray atonga azy anana courage anatsika fiainana atonga azy indray hitraka hoe atrehako indray ty fiainana ty satria manan'Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra manan'Andriamanitra tsy azo fahaizana tazomina manan'Andriamanitra tsy azo satana tazomina manan'Andriamanitra tsy azo zao tontolo zao tazomina inonao ve zany androany atikanao ampahererinao akaikinao e izy lay mahery izy lay mahery izy lay mahery sa ampahereza izy androany izy lay patsaka tompony izy lay patsaka tompony e manampa efa
mano lancio magagasia wow faly anao fa tonga izy andro ambasady amitsika anao misaotra anao tonga teto androany fantatry fa ho avy ndraiky anao amin'ny heriny fantatry anao fa ho avy eo amin'ny heriny zay fotoanatsika androany sa mita in'Andriamanitra tompoko a lefa mifarany zao fotoan'izao ao velany ao a raha ohatra hoe tsy mariny mainamaina ny tendanao dia misy zavatra azonao sotronao a fa in'Andriamanitra rehetra tompoko